De falmiravantsika rehetrarehetra manahoana daholo. Manahoana? Vaovao sy maresaka ina vaovao Andry Armelle. Ela be izany fanja. Ela mihitsy. Inona moa kiva dia miezaka manarina ny simba nateraky ny Covid teo a? Fidiram-bola zao tena voakorotana tanteraka mihitsy ny fidiram-bola dia mba mitady vahaolana e. Zaky manana zavatra tsara raha ohatra indrika mitady an'izany vahaolana izany a. Tena manana zavatra mahafinaritra koa. Afaka zaraiko amindry raha ohatra indrika liana. Tena liana kiza fa inona izany? Hitandry, zao za zany amin'izao fotoana izao anatina club anankiray le club io MWR LIFE ny anarany dia le izy zany club ana privé ana voyage sy resaka produit ana marque. Dia satria izy moa zany privé dia sur invitation ihany. Izy io miasa amina resaka voyage tena nanomboka tamin'ny 2020 izy membre ny ETOA, le ETOA Association Tour Opérateur Européen. Dia manana birao ny MWR LIFE any Hong Kong, any États-Unis, any France dia any Royaume-Uni. Zany hoe nanomboka tamin'ny 2013 izy no niforona, Yoni Ashurov no namorona anazy, dia tamin'ny 2016 tany izy nanomboka velatra tamin'ny faritra Europe iny notamment tany France. Tamin'ny 2019 teo izy faraparany 2019 no tonga teto Madagasikara. Izy io tena ataoko hoe orinasa mandeha tsara miroborobo satria manana fitomboana 400% isan-taona. Dia izy société amérikaine miasa amina mihoatra ny 20% zany ny pays iasany. Dia arak'ilay niteneniko andry tamin'ny voalohany teo miasa amin'ny resaka voyage sy resaka distribution ana produit de marque. Amin'izao fotoana izao zahay eran-tany misy eo amin'ny mihoatra ny 100,000 membres eo zany izay eran-tany. Zay tena miroborobo be mihitsy akiza ny orinasa andro fanja. Fa mba inona tsara kiny teo nataony izany dia ahoana no mety hoe mba hidirako sy azahoako tombony amin'izany? Zao rehefa ohatra aloha indry hoe miditra ao anatiny dia mahazo tombontsoa be. Le tombontsoa vao miditra indry dia tonga indry dia afaka mampiasa n'ity plateforme anankiray ity Travel Advantage ny anaran'ilay plateforme. Io plateforme io fanaovana réservation ana resaka voyage fa le izy amin'ny prix de gros. Izy io moa zany dia amin'ny maha club privé anazy dia ho an'ny membre irery ihany. Réservation amina prix de gros. Resaka voyage Za efa mampiasa an'ilay grossiste na voyage reny rehefa mandeha vacances dia mahazatra anazy aho le mandeha amin'ny bokina satria izy manome prix de gros. Sûr ave indry fa tena manome prix de gros i bokina zany zao mahazatra indry. Manome prix tsara izy raha mihoatra ny hoe mandeha mivatana any amina hôtel. Dia zao marina izany fa bokina, Expedia zany angamba ny zavatra mahazatra antsika raha ohatra tsika ka mandeha mivoyage. Fa za tena miteny amindry fa tsy mora zany ireny. Zao satria izao zareo ny fomba fataony dia le zavatra mahazatra antsika hoe négocier prix izy any amina grossiste na voyage dia rehefa avy eo izy hivarotra mba hiatsirena client dia mandany vola be amina publicité. Ndrisy sura mihitsy fa efa nahita publicité any bokina tamin'ny télé. Sandry mbola tsy nahita? Manao pub izy ka? Izay mihitsy nahalalako azy ko. Manao pub be mihitsy izy amin'ny télé dia izany hoe mandany vola be izy zany des millions de dollars mba tsy ilazana hoe des milliards de dollars amina resaka publicité. Dia ny dikan'izay le prix omeny any mpanjifa tena carrément prix de détail ihany. Dia ahoana zany no azahoan'ilay plateforme lazaindry teo prix de gros?
Samy hafa le modèle satria le plateforme misy anay zany a nouveau modèle ny anazy ny ampiasainy zany hoe satria communauté ana privé ana voyageur ihany a no afaka mahita an'io plateforme io de tsy mandany vola amina publicité fa ny membre ihany a no mi-invité mampafantatra le plateforme amin'olo-kafa zany hoe tsy misy vola belanina zany amin'ny publicité dikan'izay a le MWR LIFE moa zany minégocie prix ohatrin'ny zavatra rehetrarehetra ihany makany amin'ny grossiste izy fa satria izy tsy mandany vola be amin'ny publicité de akoatran'izay koa ny marge alainy tsy maka marge be izy zany hoe zay no mahatonga ny membre tena mahazo mihitsy prix de gros de akoatran'izay tena intéressant be de akoatr'izay zavatra hafa anankiray koa mahasamihafa anazy amin'ny zavatra plateforme hitandry rehetrarehetra de zao ndry zao mampiasa bokina de resaka hôtel fotsiny ao zany hoe miova plateforme ndry zany isaky ny miova zavatra tiana ho réservena fa ao anatin'ny travel advantage ty plateforme anay ity de ny zavatra momba ny voyage rehetrarehetra tonga de hitanao ao anatin'ny plateforme anankiray raha te hanao réservation d'hôtel ndry na te hanao réservation d'avion na trano location na voiture raha ohatra romoindry ka te hanonofy andeha croisière na reny le hoe séjour tout compris na resort ozy izy ny vazaha mbola misy koa hatramina activité sasatsasany afaka vidiny eo ohatran'le resaka Disneyland reny ohatra hatramin'ny zao moa zao efa malaza be hoe tsy mandeha hôtel intsony indray fa mandeha an'le villa de vacances reny misy an'izany koa ao hatramin'ny resaka hoe billet ana train misy koa ao zany resaka voyage daholo fa akoatran'izay koa de misy an'le lazaiko hoe misy boutique en ligne ao anatiny misy plus de 1,4 million ana destination zany amin'izao fotoana izao eo amin'ny plateforme tonga de miarahitako anaty plateforme iray daholo zany rehetrarehetra zany tonga de miarahita ndry ao anaty plateforme iray daholo zany zavatra rehetrarehetra zany ndray mba asio ohatra hoe kifanja jereko naka ohatra mihitsy satria amin'ity le resaka confinement sy le tsy nietsika efa 5 volana ty zao tena mba manofo mihitsy ny hoe andeha mba hivoaka kely de nieritreritra ako hoe mois de novembre iny maninona moa raha mba mandeha vacances kely etsy à Maurice de nanao simulation ako hoe raha ohatra ka ho an'ny Maurice aloha misy hôtel valo amby 500 hita eo a Maurice aloha deja ao anatin'ny plateforme de oza hoe 19 novembre au 25 novembre herinandro eo zany zay de nahita n'ity hôtel anankiray ty hitako ohatrany nafinaritra manisa hôtel sady au flic en flac de raha jerentsika ao anatin'ny travel advantage zahako zao raha jerentsika de misy hoe prix moyen ozy izy 1084 mandritra le eninandro io le prix moyen zany de manao référence izy hoe raha ohatra ianao ozy izy ka mijery amina plateforme publique de io no tokony en moyenne io ny prix hitanao fa satria ianao sur travel advantage de mahazo fihenam-bidy zany hoe 318 € aloha zany no alohako ho ana une semaine any Maurice amina hôtel 3 étoiles amin'ny travel advantage io tsara be kosa zany ie 1084 de lasa 318 fotsiny zay mihitsiny 1084 de lasa 318 izy zany zao amin'izao fotoana izao ary inona ny dikan'le hoe garantie misy hoe 150 mahita be kondry izany le 150% satria tena mahatoky mihitsy zany ny MWR LIFE fa manana ny prix ambany ka raha ohatra ndry ka ao anatin'ny 420 ora avy nanaovana réservation tamin'ny travel advantage ka nandeha tamina plateforme anankiray publique ohatrany hoe booking ohatra ka nahita mora kokoa de s'engage ny société me rembourser 150% an'le différenceny amindry zany ie tena mahatoky marina izy raha mahasamanao an'izany
tena matoko mihitsy izy amin'izay izy tena sa mihitsy izy zany e manao an'izay le fanampy izay. Fa mba efa nampitahaindry tokoa ara ve nefa izany? Ahoana moa izy indry kosa ny tsy ampitahako, tena efa nampitahako mihitsiny. Zao io zao tsika amin'ilay bokinina io le lazaindry fa hoe mora. De teto amin'ny bokinina zany zao de tsy maintsy mba même période any kosa fa lasa manjary sarotra manao an'le comparaison e. De même Ie, le période misy ako no mijery amin'le même daty. De jerendry tsara fa hitandry eo le manisa hôtel ihany ny jerentsika de amin'le même daty io le en flic en flac ihany io jereo kely eny vidiny azafady ohatrina ny hitandry eo 1086 1086 nefa tadidindry moa ohatrina le hitantsika teo 318. De donc ndray tena marina tokoa le izy hitandry amin'izany fa misy 700 presque 700 € ny différence. Efa azahoana zavatra be dia be ne zany e. Ie, tena mahazo mihitsy kanefa ty amintsika ve nefa mba misy ohatr'izao? Misy mihitsy aty amintsika. Sao dia mieritreritra indry hoe any Maurice fotsiny misy na en dehors Madagasikara fotsiny fa Madagasikara koa dia tena efa répertorié ao anaty plateforme ary anisan'izany zao ohatra Île Sainte Marie. Nieritreritra mihitsy koa mantsiny hoe maninona moa zany raha ohatra ka tsy afaka mandeha makany ivelany raha eo Sainte Marie fotsiny dia io hitandry io misy koa Sainte Marie eto Madagasikara zany misy mihoatra ny 700 eo angamba zao ny hôtel répertorié fa lazaiko andry fa le izy kosa mitombo foana tena mitombo foana zany ny hôtel répertorié eo amin'ny plateforme. Donc nahita an'io le tany Sainte Marie dia jereo mahafinaritra be nahita an'le masoandro loatra zao mbola ao anaty bokinina aloha zahako satria efa tao anaty bokinina ihany tsika de tao anaty bokinina ihany aloha zahako nijery nahita masoandro loatra ao anaty bokinina 3 étoiles hono le izy de mandritra an'le 6 nuits 270 € zany no prix azoko ao anaty bokinina quoi. Fa oza mantsy hoe misy koa ao anatin'ny travel advantage de alao ary jerentsika mihitsiny. Sainte Marie io aloha zao misy 7 hôtel no répertorié ao anaty plateforme ho an'ny Sainte Marie amin'le travel advantage io de hitantsika ihany le masoandro resahako teo le an'ny Sainte Marie le hôtel 3 étoiles de jereo neky atorony eo mihitsy hoe en moyenne ozy izy 270 zay le hitantsika teo raha tsy diso ahako zay mihitsy le izy teo zay mihitsy de nefany zao izy 180 € ny prix azoko raha ohatra ka amin'ny travel advantage mandeha. Hitandry amin'izany fa mahazo fihenam-bidy be ako raha ohatra ka mampiasa ny travel advantage. Tena mampangitangitaka mampate handeha zany Ie, sady mahafinaritra be daholo le sary ary inona kiny dikan'le hoe crédit voyage? Le hoe 490 crédit voyage Ie, io indray zany de ndry ngamba nataoko fa efa zatra amin'ny voyage. Rehefa amin'ny voyage indray dia manana le programme de fidélité ohatrany hoe amin'ny Air France zao raha mandeha Air France indray dia manana an'le miles. Zay le izy. Zay misy ka. De ohatran'le miles ihany io le programme de fidélité any travel advantage zany isaky ny manao réservation ianao amin'ny plateforme de mahazo crédit voyage. De sady iny micumule foana ao anaty comptenao tsy misy expiration isaky manao réservation ianao zany de mahazo foana sady ahafahanao indray io zany payer ny réservation anao any aoriana indray rehefa hanao réservation hafa ianao de mahazo mampiasa an'le crédit voyage hipayevana ny réservation anao. Tsy mety lany daty mihitsy zany le crédit voyage. Tsy mety lany daty io fa ao foana zany de misecumule ao le izy.
Dia izay miditra membre rehetra ve izany dia mahazo an'ireo tombontsoa ireo? Ie, izay miditra membre rehetrarehetra dia mahazo an'ireo tombontsoa ireo sady izao izay miditra membre rehetrarehetra dia mbola mahazo manana invité koa. Izany hoe manana misy an'ilay atao hoe guest pass dia avy amin'ilay guest pass izy izany no misy code iny guest pass iny dia iny code iny no zarainy amin'ny olona manodidina anazy dia ilay olona koa afaka mi-accéder eo amin'ilay plateforme fa izao kosa aloha satria tsy inona invité izany ilay olona dia resaka hôtel ihany. Ilay fihenam-bidy lazaiko andry teo tsara marihana kosa fa ny hôtel ihany no tena misy ny fihenam-bidy ngeza be iny fa tsy ny hoe tsy ny resaka avion na zavatra hafa fa ny hôtel izany no tena misy an'ilay fihenam-bidy dia ny hôtel koa no misy an'ilay garantie les 150%. Fa araka lazaiko teo hoe membre mahazo manana invité avy amin'ilay guest pass dia afaka mahita ny réservation d'hôtel ny invité. Izy zany tsy afaka manao ohatra hoe andeha croisière dia mba hanao réservation de croisière amin'ilay plateforme satria izy invité fa ny anazy hôtel ihany. Fa na izany arany misy mihoatra ny 1,400,000 hôtel eo amin'ny plateforme dia amin'ilay resaka fihenam-bidy koa izy ny membre hitandrina teo fa tena manana fihenam-bidy ngeza be fa raha ohatra kosa ianao izany ka invité dia atsasaky ilay fihenam-bidy membre ihany kosa no azonao. Dia ny membre mahazo guest pass isam-bolana ary ny invité isaky manao réservation d'hôtel koa dia mahazo guest pass anankitelo. Mahavobe koa ny izany ilay invité satria izany omena azy maimai-poana ilay guest pass. Omena azy maimai-poana mihitsy ilay guest pass. Ie, dia izy nefa mahazo remise 50%. An'ny membre. Fa inona moa izany ny intérêt-ako hoe za membre dia zaraiko ilay guest pass raha izany? Tena misy intérêt andry be mihitsiny. Izao rehefa ny invité andry izany no manao économie ana $100 dia tandray mifandry koa mahazo $100 fa ny indry ilay $100 tena azondry tena bonus mihitsy ny azondry amin'io tena hoe mahazo bonus. Tena azoko vola. Tena azondry vola mihitsy io. Dia ankoatran'izay rehefa osako hoe ny invité andry mahazo manana invité koa ka rehefa ilay invité an'io indray no manao économie ana $100 dia ilay invité andry mahazo crédit voyage ana $50. Izy aloha tsy mahazo vola izy satria izy tsy inona tsy membre fa indry na ilay invité any invité ary izany mahazo bonus $50 izany hoe atsasaky ilay économie vita an'ilay invité any invité. Izay no lazaiko hoe tena intéressant be. Isak'izay mizara guest pass amin'ny invité izany ny invité-ako dia za mahazo vola foana. Izay mihitsiny. Rehefa manao réservation kosa izy Eny azoko aloha hoe tsy maintsy mba mikonsoma izy, tsy maintsy mba izy mandoha vola izany fa avy eo za mahazo vola. Izay mihitsiny. Izy no mandoha vola fa ndry mahazo vola ao anatiny. Ok, azoko. Fa club hozy izy ndry izany hoe misy resaka abonnement moa izany izy ity fanjana? Ie, izay kosa aloha ndry ve aloha izao efa membre ana club ndry fantatro ndry fa membre ana club de service. Ie, izay moa dia marina. Dia mandoha abonnement nareo sa tsy mandoha? Ie, mandoha cotisation isam-bolana izay. Dia ohatr'izay ihany koa misy cotisation isam-bolana koa aloha izany hoe misy abonnement mensuel izany aloha fa izao ny mahasamihafa anazy amin'ny abonnement rehetrarehetra dia le vola alohanao amin'ny abonnement mensuel mivadika tanteraka 100 isan-jato mivadika point de fidélité. Dia iny point de fidélité iny zany mahazo point de fidélité foana ianao isam-bolana isaky ny mandoha an'ilay abonnement dia tsy very izany iny vola iny fa mitombo ao foana les points de fidélité isaky ny mandoha abonnement ianao.
Dia azoko ampiasaina eo eo zany le point de fidélité. Aiza kosa kia mba hoe fidelité, mba misy notion kelina fidèle ihany ao anatiny ka. De le izy kosa zany tsy tonga de hoe afaka ampiasaina afaka débloqué eo ny eo fa 100 isam-bolana ny azondry débloquena. Volana voalohany 100 volana faharoa 20 volana fahatelo 30 de ohatr'izay hatrany hatrany hatramin'ny volana fahafolo 100. Dia ataoko inona ki le point de fidélité? Tena intéressant be mihitsy manana point de fidélité satria avy amin'iny point de fidélité iny ry zany afaka mandeha life expérience na afaka mividy zavatra amin'le boutique en ligne le ataonay hoe life style mall. Fa iny zany life expérience? Ndry velo zany zao mba te hitsangatsangana. Ahoana mihitsy moa kiko firy volana ve kiko confinement foana? Tsy afaka nihetsika mihitsy za zao mba te handeha any amin'ny tany mafana, tany misy ranomasina. Zany zao ny tiako. De ohatr'izay mihitsy ny atao hoe life expérience. Life expérience de ohatrany hoe vacances séjour moa zany le izy organisé ny société ao anatin'ny resaka voyage tsika tsinona. De ny société zany miorganiser an'ireny voyage ireny amina toerana mahafinaritra be, amin'le toerana le ohatrany hoe mba tena tiana ale, mety misy ranomasina, hôtely tsara be. De le izy koa moa rehefa miorganiser izy de mba any amin'ny hôtel 4-5 étoiles fa rehefa andeha ihany ve tsy aleo mba mandeha amin'ny hôtel tsara be. Fa zao nefany ataony zany zay ananany membre possibilité andehanana any amin'ireo toeran'ireo. De meko ohatra anankiray indry ity zany zao atoato mihitsy izy io amin'ny 17 septembre any Lisbonne, ity le voalohany ity any Lisbonne amin'ny 17 septembre miorganiser izy séjour zany 4 jours 3 nuits. De ny vidin'izy io $329. Fa ny resaka point de fidélité tsika teo azo aloha avy amina point de fidélité 329 point de fidélité zany azonao aloha andoavana an'ity le Lisbonne ity. Zany hoe point de fidélité anankiray $1. De raha mahazo alohanao point de fidélité 329 zany de ohatrina zany sisa anao lohandry vola miala posy. Ohatrany tsy mandoa vola tsony anie zany. Zay mihitsy le tiako lazaina ndry. Intéressant be le point de fidélité fa ndry zao tsy mandoa vola tsony. Raha ho any Lisbonne ndry ka manana 329 point de fidélité de tsy mamoaka vola en plus tsony fa alaindry point de fidélité andry andoavandry any Lisbonne de masy mandeha vacances. Tsara be kosa zany mahafinaritra be mihitsy no efa mbola mandoa frais aloha zany zay kosa aloha tsy akaiky fanjy. Ngatsy mba misy marina aloha zany. Tena misy mihitsy ny akaiky manaiky andria fa hoe mety mbola lavitra ohatra Lisbonne. De zay koa mantsy ny teny an'izany. Fa zao ny zavatra anankiray tena mahafinaritra MWR LIFE fa tena mihaino mpikambana ao aminy. Zahay zao tena ohatran'izany tenenindry izany mihitsy niteny taminy zay hoe zay koa ne mba te handeha fa le izy nefa ny lavitra be daholo. Nga tsy mba misy akaikikaiky tozy izy alao aranosy izy fa iorganisena akaikikaiky nareo. De tena nataony aky le izy ny organiser izy local expérience zany aty Madagascar ao Sainte Marie amin'ny farany volana oktobra zao. De le izy $319 zany efa demi pension io ny chambre anankiray. Zany hoe raha olona roa nareo $319 satria omby olona roa moa chambre anankiray. Efa demi pension io zany hoe efa tsy mandoa dîner sy petit déjeuner tsony. Fa tiany tena mahafinaritra azo aloha tena 100% amin'ny point de fidélité io le séjour any Sainte Marie io. Ay kosa rehefa tokony zany fandinihana za mandoa abonnement aveo nefany mivadika point de fidélité iny de iny point de fidélité iny
afaka andoavako séjour any amina toerana tsara be sy amin'ny vidiny mirary. Zany hoe zany manao épargne voyage. Tena zay mihitsy azondry mihitsy le izy hoe manao épargne voyage ndry fa andraso aloha tsy épargne voyage fotsiny fa misy an'le boutique en ligne koa azo ampiasaina an'le les points de fidélité. Zany hoe io boutique io koa zany misy marque be dia be ao anatin'izy io hatramin'ny marque tena hoe le fantatritsika ambony be reny misy Michael Kors misy Dolce Gabbana misy Armani misy Tissot misy Diesel zany hoe misy marque tena le ataontsika hoe marque ambony nefany mety voavidintsika ihany le izy. Zany ve? So dia mba marika sy tena izy kosa zany, so dia mba fosika. Andry kosa aza pitovindry amin'ny beoririka kosa amin'ny marika anay reto tena marika voavidy ozy ndriko voavidin'ny volantsika. Satria mahazo fiainany bidy be. Mahazo fiainany bidy ndry mety hatramin'ny 20 isan-jato mety mahazo fiainany vady hatramin'ny 20 isan-jato ndry eo amin'io boutique en ligne io. Zavatra hitandry eo aloha dia momba ny lamaody ndry ity lamaody io tena lazaiko ndry fa tena faly ndry tonga eo satria mahita akanjo ndry mahita kiraro ndry mahita pôketra ndry resaka bijoux resaka parfum resaka accessoire hitandry eo sady na ho an-dehilahy na ho am-behivavy hitandry eo daholo. Zany mba aseho ohatra ihany aloha ndry zao fantatra fa tia kiraro kay sady tsara be le izy. Dia nahitan'io kiraro io kiraro italiana le izy dia zao ny vidiny tena tokony ho izy dia 72 € fa zahako tsy inona membre dia mahazo fihenam-bidina 35 € zany hoe 37 € sisa no hividanana an'io kiraro tsara tarehy io fa mbola tsy vita an'izay tadidindry le point de fidélité niresahantsika teo. Les points de fidélité iny azondry aloha zany ity le kiraro ity apahany amina point de fidélité mahazo mampiasa 10 points de fidélité ozy izy zany hoe raha hividy an'ity kiraro ity zany 27 € sisa no avoakako vola miala pasy dia mahazo an'io kiraro io akony. Dia eritreretindry amin'izany 27 € zany aniky ka 100 000 ariary mahery kely fotsiny. Na esettanina reny ndry tsy mahita an'izany. Tsy mahita an'izany ndry ny kiraro italiana anie zao tsy efa 300 000 400 000 ariary. Kay. Dia mba misy an-dehilahy koa ve ki? Misy an-dehilahy mba mitady zavatra ho an'ilay zanako lahy. Tena mety tsara mihitsy zany. Za koa zao nahita sady zao le andro mbola mivadibadika kely indraindray mbola mila akanjo mafana ihany. Nahita an'ity le polo lava tanana ity ako suite moa ity zany ny tena marina. Marque Oxford University raha ny tena vidiny dia 109 € fa satria za membre dia mahazo économie ana 82 € zany hoe 27 € zany sisa no alohako amin'io. Fa aza adiny le point de fidélité atsika mahazo mampiasa 15 points de fidélité. Ary zao ity zao le mangamanga fa jerendriny ty gris ty ary ty vao eto ty vao hitako jereo vidin'le gris 153 € dia lasa 29 €. Eny hoe fa mahazo mampiasa 25 points de fidélité 4 € sisany. Fanjy mba eritrereto amin'izany za koa ary gaga be fa zay vao nahita an'io 4 € ve ki. Tena na hoery amin'le ina moa le zone franche be dia be tsy tsara lalana etsy sady tsy mahita 4 € re latsaka 20 000 ariary tena mba eritrereto amin'izany dia ahoana nefa ny fandefasana an'le entana makaty. Zay koa zavatra mahafinaritra anankiray satria za zao nanafatra entana ozy izy ndry
tonga taty an-trano za tsy ny se déplace akoriny nataoko ny asahako ny en ligne livré à domicile sady zao Zany? sady zao za moa fantatry indry ihany fa rehefa mividy zavatra de mba atao tonga de rehefa hividy avy akitsy aloha tonga de manao achat indray mandeha de raha fa mihoatra ny $150 zany ny zavatra vidindry de tsy mandoa frais d'envoi complémentaire atsony fa le entana vidindry ireo ihany de izy ihany no miantoka ny frais d'envoi de tonga aty amintsika le izy. Raha ohatra kosa aloha ka latsaky ny $150 de misy frais forfaitaire zany le frais d'envoi $25 forfait le frais d'envoi. Tsy misahirana tsony mariny raha kelikely zany izy raha latsaka 150 de misy frais fa raha mahatratra $150 de tsy mandoa frais tsony. De tsy mandoa frais tsony. Ndray tena tiako be izy zany fa ao hoe ki mba asio famintinana kely fa ohatrany be dia be le zavatra lazaindry fa hatramin'ny very kely bebetsaka ihany aloha zany hoe raha fitiniko de rehefa miditra membre aloha ndry de manao économie be dia be mahazo fihenam-bidy be dia be na amin'ny resaka voyage io na amin'ny resaka an'le botsika andresahantsika teo akoatr'izay ndry isaka mandoa cotisation ndry de ohatrany hoe manao épargne amin'ny resaka point de fidélité de nefa koa isaky ny manao réservation na mividy entana de mahazo crédit voyage satria na le mividy kiraro na le mividy suite teo koa de mahazo crédit voyage foana de akoatran'izay koa manana guest pass afaka zarazaraina amin'ny manodidina de rehefa mampiasa an'le guest pass ny manodidina de ndry mahazo vola de afaka mandeha amina resaka life expérience amin'ny toerana mahafinaritra be eran-tany de sady mahazo mividy koa entana eo amin'ny boutique en ligne. Mazava fa hoana sy ahoana ary nidiranao amin'le club ndry zany rehefa hiditra ao anatin'ny club de manana fomba anankiroa na ndry miditra amin'le atao hoe membre pro na ndry miditra amin'le atao hoe membre élite. Inona moa zany ny membre pro? Rehefa ohatra ndry zany ka na membre pro aloha ndry na membre élite de afaka foana manana voyageur additionnel zany hoe manana olona efatra afaka mivoyage miaraka amindry sy ny fianakaviandry. Na pro io na élite mitovy ihany. Guest pass samy manana fa ny isany no tsy mitovy. Rehefa miditra pro ndry de 25 ny guest pass azondry vao miditra ndry. Rehefa miditra élite kosa ndry tonga de mahazo 50 guest pass. De rehefa pro ndry de isam-bolana ndry mahazo 5 guest pass isam-bolana, rehefa élite kosa de mahazo 10 isam-bolana. Ny élite zany no tsara par rapport amin'ny pro. De akoatran'izay samy afaka mividy entana eo amin'le boutique en ligne na pro na ny élite. Life expérience kosa de samy afaka mandeha fa ny élite de manana accès mialoha kokoa satria mantsy hitandry reny le life expérience reny tsy hoe zay te handeha rehetrarehetra de mahazo mandeha fa voafetra olona 7 na olona 5 eo ihany raha be indrindra no afaka mandeha amin'izy ireny. De nefa araka ny hitandry misy zany zao le life expérience azo aloha tanteraka amin'ny point de fidélité de miazakazaka ny olona manao an'le izy de zay no mahatonga ny hoe ny élite aloha no manana afaka zany manjifa mieloha an'ireny life expérience reny. De akoatran'izay koa izy mbola manana fihenam-bidy 10 isan-jato isaky ny te handeha life expérience izy de mahazo fihenam-bidy 10 isan-jato. Mahavobe zareo mahavobe misy le élite. Mahavobe mihitsy le élite. De tsika moa ny resaka hoe misy abonnement de misy abonnement mihitsy le izy na pro na ny élite de mitovy ihany ny abonnement $99.97 ny abonnement isam-bolana. Satria ianao mandoa abonnement de mahazo point de fidélité isam-bolana, mahazo 100 points de fidélité isam-bolana. Zany hoe rehefa hiakatra élite fotsiny ianao mahasamihafa anazy zany de tsy le abonnement satria ino mitovy ihany fa
mandoa $150 indreo mandeha ianao a dia tafiakatra elita. Zany hoe afaka tonga ianao dia miditra elita, afaka miditra pôlo ianao dia any aoriana indray ianao a mivadika miditra elita. Rehefa mandoa an'ilay hoe te hiakatra elita dia mandoa 150 dia mahazo 100 points zany sa iny ty 100 points? Ie, dia mahazo 100 points amin'ilay hainao mivadika elita iny zany a dia mahazo 100 points de fidélité. Tsara be ilay avantage tsara be ilay izy fa za raiky izany dia andoha vola 99,97 $ isam-bolana foana. Efa hitako mihitsy indray fa tsy maintsy hiteny an'izay. Fa zao andaontsika hiditra amin'ny le tapany faharoa satria nahatonga ny resakantsika roa moa dia hoe sahirana be indry izao amin'ny fidiram-bola, mitady fidiram-bola hafa. Zany hoe raha ohatra moa zany ka misy olona hoe tsy te hitady fidiram-bola izy fa te hitady avantage fotsiny dia izay zany no momba ny resaka avantage ao anatin'ny club. Zao zany zao tsika hiditra amin'izay amin'ilay hoe atao fidiram-bola amin'izay indray ary ny club ahoana satria ao anatin'io no misy fomba ahafahana zany mandoa abonnement fa tsy mamoaka vola paosy. Zay ilay zavatra ho resahako andry amin'izao. Tsy mamoaka vola paosy indry izany. Ie, ndry mandoa abonnement fa tsy mivoaka avy ao anaty poketra indry na avy anaty paosy indry ny vidiny abonnement. Ahoana tsara zany? Le asa atao ngamany aloha no azavaiko kely indry. Sa efa fantatry indry ve aloha hoe ina aloha zany le asa atao ohatrany hoe raha za zao mihaino an'ilay resaka nataondry teto, ohatrany hoe za zany zao tokony hivarotra voyage zany sa hivarotra entana? Diso tanteraka mihitsy indry. Le asa atao tsy mivarotra, tsy hoe hivarotra voyage indry na indry andeha hivarotra kiraro sy akanjo, tsy izany mihitsiny fa le tadidindry ve nolazaiko tamin'ny voalohany hoe izay club privé dia tsy manao publicité fa ny membre ihany no mampahafantatra ny club amin'ny olona manodidina anazy. Tadidindry izany teny an'izay? Teny an'izay indry. Dia izay mihitsy ilay izy. Izay fotsiny le asa atao. Le hitandry tsy inona indry izao teny hoe mahafinaritra be mihitsy le avantage rehetrarehetra. Dia ny zavatra atao indry izany dia mitantara n'iny avantage iny eraky ny olona hoe reto manana plan mahafinaritra be fa misy avantage be miditra membre en club. Dia izay fotsiny ny atao indry dia rehefa miresaka amin'ny olona indry izany ka resy lahatra izy hoe mahafinaritra ilay club dia mampiditra anazy koa indry membre miaraka aminay. Miaraka amintsika moa izany satria manantena ako hoe hiditra koa indry. Izay fotsiny. Izany hoe fampahalalana zavatra tsara. Hitandry ve manana ohatra anankiray ako tena tadidiko. Ndry moa no nanoranako an'ilay hoe misy restaurant iny teo amin'ny route circulaire hoe manao kraby. Ndry mihitsy nanorana ny resto iny le manao kraby tsara be. Efa nanandrana zany indry? Efa nanandrana ako tadidiko mihitsy izy indry mantsena hoe andana kia fa mira tia kraby indry dia andana makany fa sady mora ny tsara. Izay tsara mihitsy le niteny indry dia ohatr'izay izay le asa nitendry hoe zaky membre ana club resaka momba n'le avantage dia miresaka amin'ny olona dia mitendry hoe andaoky hiaraka aminay ao fa mahafinaritra be. Izay le asa nefa izay asa izay lazaiko indry fa azahoana vola. Tsara kosa izany fa reto ohatra misy vola hafa ankoatran'ilay nresahindry teo? Ka izao aloha marina izany. Zao zany izao indry miditra amin'izay indry tsy le membre tsotra fotsiny hoe mpanjifa tsotra fa lasa membre consultant. Dia rehefa membre consultant indry izany rehefa hiditra ao anatiny dia izao rehefa miditra membre consultant pro indry dia $149,97 zany ny alohandry meloa. Izany hoe eo amin'ny $600,000 eo. Rehefa miditra membre consultant elite kosa indry
dia $299 à $97, zany hoe 1,200,000 ariary no vola alohandry amin'ny voalohany. Dia hozy izy indry teo hoe samy hafa par rapport amin'ilay lazaiko indry, ka ny fitsinjarany zany raha ohatra ka atao amin'ilay membre pro tsika dia mila mandoa an'ilay cotisation aloha indry, dia 99,97. Dia satria indry lasa consultant, zany hoe lasa ohatrany hoe distributeur indry zany dia mila mandoa licence isan-taona. Zany hoe io licence io zany dia $50 ny vidin'ny licence amin'ny voalohany. Zay manome an'ilay 149,97 indray mandeha. Ok. Ary inona ilay ohatrany misy ikisa menamena be io? Ilay tsipika ny tena marina dia tsy io 149,97 io akory ny tena tokony hoe vidiny fa 249,97 satria misy an'ilay frais d'activation io zany le frais d'activation io ohatrany hoe frais d'inscription tokony misy $100 zany tokony aloha rehefa ohatra ianao ka miditra membre. Kanefa kosany amin'izao fotoana izao zany mbola nanapa-kevitra aloha ny société hoe aleo aloha mbola tsy hoasitsika an'io satria ny olona arany mbola somary sahirana amin'ity zavatra misy eraky ny eran-tany ity dia mbola tsy nasiany an'io. Zany hoe tena mahavoa be mihitsy zany izao fa lasa $149,97 ny fidirana raha ohatra ka tokony ho $249,97. Le mahasamihafa anazy atao amin'ny elite moa dia le upgrade indray mandeha $150. Zany hoe le upgrade sy le licence zany reny aloha indray mandeha fa le abonnement no aloha isam-bolana. Zay mihitsiny. Le licence aloha isan-taona fa le upgrade aloha indray mandeha. Dia raha zao zany miditra dia tsy dia manana tombony satria tsy mandoa frais d'activation. Zay mihitsy ilay izy. Zany hoe ohatrany hoe mandoa 600,000 ariary zany manao investissement dia afaka manana ny orinasako manokana zany. Dia afaka manana ny orinasandry manokana 600,000 ariary fotsiny dia ahafahandry manana ny orinasandry manokana. Ok. Fa zany hoe mbola tsy nanao asa ohatr'izany mihitsy anie. Dia inona mampatahotra indry? Ka marina raha mba havanana amin'izany sao dia mba tsy haiko zany ahoana ny fomba fanarahana an'izany. Mora kely satria izao vao miditra indry dia tonga dia omeny orinasa back office. Zany hoe manana site web personnalisé indry mihitsy indry manana identifiant indry dia manana mot de passe. Ka raha ohatra indry ka tsy ohatra hoe anarahana le activité indry zany dia tonga indry dia manana tableau de bord sady izy io tonga dia en temps réel. Le tableau de bord ny zavatra rehetrarehetra ilaindry momba ny le asa ho atao dia hitandry ao anatin'io daholo. Tsy mila hoe za mbola anaraka cahier, za mbola andeha anao Excel, na mbola anao tsy fantatro hoe fa tonga dia mamaky an'io fotsiny manokatra dia mamaky. Zay ny zavatra ataondry. Sady io tena en temps réel fa tsy hoe isan-kerinandro vao mise à jour fa tena mise à jour eo ny eo. Manatsotra fiainana kosa zany. Tena manatsotra be mihitsiny. Dia Zany efa ve zany mila manao ohatr'izao ataondry izao? Tsy voatery indry ka. Tena tsy voatery mihitsy indry hoe hanao présentation dia hoe hanao an'ilay kisarisary be dia be ireo. Tsy voatery eky Zao ao anatin'ilay back office indry io indry fa zao nieritreritra hoe za mahay be fa nanao an'ilay slide be dia be reto. Za zany zao nieritreritra indry io. Namboarindry ireny? Aizaky zangaky mahay manao slide dia aiza koa ny fotoana anaovako an'izany. Na alaiky fotsiny tao amin'ilay back office dia ny téléchargeko dia vita. Fa le fanontaniandry teo hoe indry koa ve zany zao dia mety hanao ohatrana mety hoe hanao présentation zany sa tsy izay le fanontaniandry? Tsy voatery koa satria rehefa miditra indry dia izay efa manana groupe dia efa misy manao présentation foana na ataontsika hoe Zoom io na ataontsika hoe
efa afaka manomboka mivory moa zany zao na dia tsy be dia be arany fa quelques personnes fotsiny dia efa misy olona afaka manao an'ireny présentation reny. Zany hoe tsy voatery mihitsy indrisy zany hanao présentation fa misy olona afaka manao présentation. Tena andrasana amindry moa zany dia iny miinvité olona fotsiny ho tonga amina présentation. Zay zany no tena andrasana amindry aloha amin'izao fotoana izao. Okay. Dia mety misy fomba ianarako an'ilay asa andrasana amiko koa ve iky? Ie, tena mahafinaritra mihitsy izany fanontaniana izany satria ny zavatra tokony atao voalohany indrindra rehefa manomboka zavatra dia mianatra an'ilay izy. Ary misy ny atao hoe Académie MWR ao anatin'io zany misy ny zavatra tokony ianarandry, tokony ho fantarindry vao manomboka an'ilay activité dia ankoatran'izay hitandry afaka mifanerasera amin'ny membre hafa eran-tany ndry ao anatin'io zavatra io dia misy olona foana ao zany connecté na amin'ny firy na amin'ny firy na andro latsinainy na andro lahady na andro inona dia afaka foana ndry se connecté ao anatin'io Académie MWR io. Tiako kosa zany mahafinaritra ilay hoe tsy rery fa misy olona azo ekinana. Ie, izay kosa aloha hoe tena mahafinaritra be mihitsy ilay izy. Fa mba tantarao ary hoe ahoana sy ahoana mety azahoako vola e. Resaka vola amin'izay mihitsy tsika. Rehefa miditra indria dia manana fomba anankiroa azahoana vola, na ny resaka bonus zany hoe les commissions isaky mampiditra olona, na ny revenu résiduel na tena ataontsika hoe fanampin-karama mihitsy zany izy io. Dia ny ho tantaraiko andry eto zany amin'ny resaka bonus dia le tena le ataoko hoe les principaux bonus. Ny andro moa efa hitandry fa somary efa harivariva ihany gambontsika tsy afaka hivalapatra be amin'ilay zavatra rehetrarehetra fa le bonus c'est tena hoe goavana indrindra zany no resako andry. Bonus voalohany zany dia bonus d'expansion, zany hoe isaky ny mampiditra olona indry dia raha miditra pro le olona dia mahazo $10 indry raha miditra élite le olona dia mahazo $30 indry. Araka ny hitandry moa zany dia resaka dolara foana ny resahako satria le izy tsinona entreprise américaine donc izay no mahatonga an'ilay sao dia gaga indray fa maninona kiny tsy dia miresaka ariary fa maninona ny dolara foana, izay no mahatonga antsika miresaka dolara foana. Zay zany aloha ny bonus voalohany. Dia ny bonus voalohany dia ny manaraka an'izay dia izao ampiana mihitsy indry mba hanomboka tsara ny activité andry, zany hoe mahazo an'ilay bonus de démarrage. Bonus de démarrage indray ao anatin'ny 20 andro indry raha ohatra indry ka matafiditra olona anankitelo dia mahazo bonus $100. Zany hoe ao anatiny 20 andro fotsiny indry zany dia mety mahazo $130 les bonus d'expansion miaraka amin'ny bonus de démarrage. Zany hoe asoloha raha tadidiko tsara. Raha hiditra pro dia mandoa atao hoe $150 ilay izy teo dia nefa ao anatin'ny 20 andro dia mahazo 130 ve? Izay mihitsiny. Ohatrany tsy nandony zany $20 fotsiny zany sisa. Zany mihitsiny dia fa nga mbola vita an'izay ankoatr'izay dia raha ohatra indry ka atao anatin'ny herinandro dia efa natafiditra olona telo dia manana possibilité indray mbola mahazo bonus de démarrage fanondrony. Zany hoe raha matafiditra olona telo indray amin'ilay herinandro fanondrony dia mahazo indray bonus de démarrage indray mandeha. Dia mbola tsy vita an'izay fa raha ohatra indry ka ao anatin'ilay herinandro fanotelony koa indry mbola matafiditra olona anankitelo dia mbola mahazo fanotelony koa an'ilay bonus de démarrage. Zany hoe mety mahazo fa izao bonus de démarrage zany $100 raha vao ohatra ka misy membre pro anankiray ao anatin'ilay nampidirina. Raha ohatra moa izy ka elita daholo mihitsy izy rehetrarehetra dia
$200 ny bonus de démarrage. Le olona anankitelo zany raha ohatra ka elita dia lasa $200 ny bonus de démarrage. Dia amin'izay fotoana izay raha ohatra indry ao anatin'ilay 1 andro na tafiditra olona 5 zany dia mety ahazo hatramin'ny $420 na bonus fa mety ho tonga raha elita daholo ilay olona anankisivy mety ho tonga $930. Kay. Mety ho avo eniny amin'ny volana alohako zany ny vola raisiko ao anatin'ny 120 andro. Raha mahita elita sivy Zay mitsiny mety ho avo enina eny. Kay intéressant be mihitsy. Fa andraso loha avereny kely aloha le sary teo. Io le sariko teo. Andraso loha ohatra misy diso ary ty zavatra seho andriana tiako. Aiza ndraiky izy zany? Ozy ndry teo hoe raha mampiditra olona telo dia mahazo $30. Nefa maninona lasa 45 zao eo amin'ilay sary faharoa dia eo amin'ilay fahatelo koa. Marina zany. Marina ilay lazaindria fa za koa nefa tsy diso. Samy marina antsika roa. Satria izao le bonus d'expansion misy ny bonus d'expansion ana leadership. Ndry zao rehefa any am-piasana dia ndry aloha zao efa nahazo promotion tany am-piasana ohatran'ny vao nahazo promotion mihitsy moa ndry. Nahazo promotion ko inona ke moa ny iasana raha tsy mba misy promotion fa dia eo amin'ny toerandry eo foana ve ndry? Dia zay. Dia ao anatin'ity koa misy promotion fa zany hoe zao le any am-piasantsika rehefa ohatra ka hoe miakatra mahazo promotion zany dia tsy tonga dia mazava be hoe rehefa zao no nataonao dia enao mahazo an'io toerana io fa mbola sarotsarotra kely zay. Amin'ity nefany vao miditra ianao dia efa lazaina hoe te hiakatra manager ianao, inona ny tokony ataonao amin'izany. Raha te hiakatra manager ianao dia mampiditra olona telo. Matafiditra olona telo ianao tonga dia manager. Te hiakatra senior ianao. Rehefa manana manager anankiroa ianao anatin'ny ekipa dia tonga ianao zany dia miakatra senior. Te hiakatra area ianao. Rehefa manana senior anankiroa ianao anatin'ny ekipa dia miakatra ho azy area. Ary rehefa te ho district ianao dia mila manana area anankitelo ao anatin'ny ekipa. Ary raha te hiakatra régional ianao dia mila manana district anankitelo ao anatin'ny ekipa. Dia rehefa te ho hiakatra national koa dia mila manana régional anankitelo ao anatin'ny ekipa. Zany hoe tonga dia efa lazaina ndry eo zany inona ny tokony atao rehefa te hiakatra en qualification. Dia amin'ny zavatra rehetrarehetra moa rehefa miakatra en qualification ndry dia mahazo vola bebe kokoa. Dia raisintsika amin'izay ary le ozy isy ndry hoe sao dia diso ozy hoe tsy diso ahako fa marina iny. Zany hoe manager ndry zany rehefa manager ndry mampiditra membre pro dia mahazo an'ilay $10 le resantsika teo, zay le izy. Fa satria ndry manager dia mahazo $5 en plus. Zany hoe zay manome an'ilay $15 ny resantsika teo. Iny zany tsy diso akoriny fa tena mahazo mihitsy ndry $5 rehefa ohatra ndry ka manager. Mazava. Tonga zany dia efa mipetraka tsara amin'ny demboalohany daholo ny fitsipika rehetrarehetra. Zay mihitsiny. Dia misy bonus anankiray atao hoe bonus codé izay tena mahafinaritra be mihitsiny. Fa rehefa manomboka manager ndry zany hoe manager moa izy olona manana olona telo efa nampiditra olona telo. Dia rehefa à partir amin'ny manager ndry zany dia amin'ilay olona ampidiry ndry à partir amin'ny manager dia mahazo an'ilay atao hoe bonus codé. Ataoko zany zao hoe za zao ohatra manager mampiditra ndry ndry zany ataoko hoe 4e filleulako dia ndry atao hoe miditra pro zany hoe mahazo $15 aloha zany ahako zany napiditra ndry. Fa avy eo isaky misy olona miditra ao anatin'ny ekipa ndry dia za mahazo $5 rehefa miditra membre pro iny olona iny na $10 raha ohatra ka miditra elite iny olona iny. Na ndry mampiditra an'ilay olona na mbola ny filleul ndry mampiditra an'ilay olona na filleul ndry mampiditra an'ilay olona ao anatin'ny ekipa ndry dia za mahazo foana vola. Zany hoe na ina moa zany?
Zafin-doalika, zafikitrokely, zafi-paladia miditra ao dia za mahazo vola foana. Ie, mahazo vola foana. Na ohatra reo zafiny zafi-paladia dia mahazo vola foana ndry. Tena tsara kosa izany a, tena tsara be mihitsy. Sady azahoana mihitsy io a. Ary ohatran'ny resaka koa indry teo hoe misy fanampin-karama. Ie, le résiduel journalier zany resahandry izany. Hiditra amin'izay mihitsy tsika izao. Izao a, fara tadidina angamba dia hoe isaky mampiditra olona ndry ka misy olona anankiray ao anatin'ny ekipandry a, dia iny olona iny a mikaonty 3 points. Dia hiresaka betsaka mihitsy tsika amin'ny resaka point d'équipe ka matoa-tsika amin'ny resaka point d'équipe dia dikan'izay zany a misy fiarah-miasa entre équipe ao anatin'izay. Asehoko indry aloha ity tableau amin'ny ankavanana ity a, misy ny hoe niveau dia ny point d'équipe dia ny resaka vola azo isan'andro. Raha ohatra izany ny niveau voalohany dia ny silver 1. Mba ho tonga silver 1 koa dia mila manana 9 points d'équipe. Le 9 points d'équipe izay moa zany raha ny teneniko hoe olona iray 3 points, izany hoe mila olona 3 zany ao anatin'ny ekipa. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao indry tsy voatery hoe ndry mihitsy aloha mampiditra olona 3, fa na 2 fotsiny ary ohatra ny ampidirin-dry fa ny ray amin'ireo le nampidirin-dry ireo koa mba efa nampiditra olona ray, izany hoe feno 3 ihany ao anatin'ny ekipandry amin'izay dia mahazo 9 points ndry dia mahazo $3.33 isan'andro. Ao anatin'ny volana moa ampitombondry 30 ao anatin'ny volana le 3.33, izany hoe raha feno ny volana izany dia mahazo $100 isam-bolana ndry. Tadidindry le abonnement antsika teo. Ozy izy ndry hoe za ve zany dia andoha 80. Dia ozy aman-tsendry hoe misy fomba anankiray ndry mandoa abonnement nefa tsy mivoaka paosy, dia io le fomba anankiray. Rehefa navita ny ataon'ny vazaha hoe recommandation ndry, rehefa navita recommandation ndry ka ny sponsorisé membre anankiroa ka feno anankitelo ny ao anatin'ny ekipandry dia mahazo résiduel 33 isan'andro ndry dia mahazo $100 isam-bolana. Io ihany no andoavandry ny abonnement, izany hoe tsy mila mivoaka paosy intsony ndry. Zay ka ilay izy. Zay mihitsy ilay izy fa izao ny fomba anankiray koa moa zany azahoandry an'le 9 points dia hoe ndry mihitsy mampiditra olona 3 fa raha zaka dia io ny hitako tsara kokoa ndry mihitsy ny tonga dia mampiditra olona 3 Ieko sady le mampiditra olona 3 izy indry no ahafahana mahazo bonus ne? Ie, mahazo an'le bonus de démarrage le resandry io. Misy bonus de démarrage dia avy eo koa toa miakatra manager dia misy an'le hoe mahazo vola foana ny hatrany amin'ny zafi-paladia sy ny zafin-doalika lehibe dia be teo e. Ie, zay mihitsy ary ndraiky maharaka tena zay mihitsy le izy hoe aleo tonga dia mampiditra olona 3. Fa tsy vita eo ane sao dia hoe zay fotsiny tsika hitady vola indray ato anatin'ity fa miakatra niveau silver 2 indray ndry raha ohatra ndry ka mahafeno 36 points d'équipe, izany hoe mahafeno olona 12 ao anatin'ny ekipandry. 12? Ie, aiza koa ny ahitako olona 12? Fa zanga ny teny andry hoe ndry mila mampiditra olona 12 e. Ozy mantsindry hoe rehefa feno 12 ny ekipandry. Ny atao hoe ekipa aloha dia manomboka amindry sy le olona ampidirindry. Zay ny atao hoe ekipa. Izany hoe le business ataondry zany le ataoko hoe le entreprise ndry manomboka eo amindry Zay zany ny atao hoe ekipa, le olona ampidirindry manomboka se olona eo amindry zany ho ampidirindry rehetrarehetra ny atao hoe ekipa. Dia le 36 points d'équipe mila manana olona 12 ndry ao anatin'ny ekipa. Izany hoe na 3 fotsiny ary ny nampidirindry fa tsy maintsy mba hampindry kosa le ekipa mba hivelatra tsara e, mba aninona moa izy teo, mba ahita koa izy membre vaovao hafa. Dia amin'izay fotoana izay rehefa izay no miseho dia
ka mahafeno 12 nareo amin'ity ohatra ray ity zao rika efa nahita fito zareo zao ny ao amin'ny ekipany izy io efa nahita olona 5 trenina moa mbola izy rehefa ataondry ny fitambaran'izay le salanisa zay de mahafeno an'le 36 points rehefa mahafeno 36 points ndry de mahazo $10 isan'andro raha ampitombotsika an'le 30 ao anatin'ny volana de mahazo $300 isam-bolana zany hoe paye-ndry amin'izay ny cotisation afaka le cotisation mahazo $200 isam-bolana na $800,000 tsy efa mba tena fanampy karama tena mety be ve kizany $800,000 zany tena tsara be mihitsy zany ko efa 4 fois ny SMIC anie zany zay mihitsy efa 4 fois ny SMIC zay zavatra zay de mbola mitohy ihany ako silver 3 125 points d'équipe indray ny enjehana rehefa feno zay de mahazo $20 isan'andro $20 isan'andro azahoantsika $600 isam-bolana de asorina ny cotisation $500 isam-bolana 2 millions isam-bolana zany 125 points d'équipe eo amin'ny 42 personnes eo zany ao anatin'ny ekipa efa mahazo 2 millions d'ariary Honaky ny fomba azahoana 2 millions d'ariary par mois zany atao hoe miinvesta amina trano zao trano ohatrin'inona zao vao afaka ho ampanofaky 2 millions d'ariary zany mihitsiny nefany ity rehefa feno an'izay zany ny ekipa zay le hoe manao travail d'équipe de efa mahazo any zay vola zay aloha tsika toizitsika ihany le izy de gold 1 indray rehefa feno 350 points d'équipe zany de mandray $40 isam-bolana $40 zany koty tsara fa $1,200 ao anatin'ny volana asorindry ny cotisation de $1,100 $4,400,000 $4,400,000 ave kity mbola fanampy karama tsy efa tena karama mihitsy ve zany efa karama nakadina-bony ary zany ko tena efa karama nakadina-bony be mihitsy efa tena vitsy mahazo an'izany ko tena tsara be mihitsy fa rasy hoe efa ahoana moa zany tena azahoako an'le vola ay andraso loha ty inona zao retsy mangamanga retsy ambany retsy zao le izy moa zany gold 1 tsika fa tsika koa ngamba tsy andeha tanisan'le zavatra rehetrarehetra satria ny andro koa efa mandroso alina ihany fa alao ngambany marina mihitsy le andry le hoe mangamanga le mangamanga reo ny atao hoe club de diamant zany hitany fa misy mandray $4,000 isan'andro sao de verindry fa isam-bolana indray io na isa-taona isan'andro mandray $4,000 zay mihitsy ny jereko io hoe 4,000 efa mandray mihoatry ny $1 million ao anatin'ny taona ary lazay koa fa tsy nofinofy io fa misy membre misy mahazo misy anisan'izany misy teratany réunionnaise anankiray efa mandray efa ao anatin'ny club de diamant efa mandray mihoatra ny $1 million isa-taona kiko tena tsara be mihitsy za kosa ve moa de hanoro zavatra ratsy indry fa nefa verina amin'le fanontaniako to hoe ahoana ny tena azahoana an'le vola tena azo raisina ve sa vola mampanofinofy any anaty internet aiza koa kimo izany vola mampanofinofy vola kosa de tsy maintsy azo ampiasaina vola be de zao ndry zany raha vao miditra de tonga ndry de mahazo an'le atao hoe e-wallet ao anatin'io e-wallet io ohatry ny hoe banque en ligne le izy tonga ao zany ny commission andry de rehefa tonga ao anatin'io ny commission andry de manana fomba anankiroa ndry azahoana amin'izay misintona vola io moa izy efa miteny mihitsy hoe retirer des fonds zany hoe aka vola fomba anankiroa ny azahoandry tena mahazo an'le vola amin'izay ny anankiray parametredry fotsiny amin'ity wallet ity ny compte-ndry isan'andro le compte mahazatra ndry io de amin'izay fotoana izay tonga le commission andry zany de lasa ao anatin'le compte mahazatra ndry manana compte BFV ndry na manana compte BMOI na Access Bank tonga de mandeha makao zany le vola fomba faharoa indray de mikomandy carte
Ary carton dollar izy io visa international izy io zany hoe mila commande carte indri dia tonga ao anatin'io carte io vola dia indray moa ampiasaindri na anao paiement en ligne indri na hosotomindri etsy migabona andehanandri pays-avanandri amin'ny grande surface mety daholo mety foana zany ninonina amin'ny fampiasana an'le carte prépayée fa zao fotsiny aloha ny olana kely amin'le carte zany misy toerana ataoko hoe vitsivitsy tsy afahan'le prestataire any MWR LIFE andefasana an'le carte dia anisan'izany Madagasikara ka raha te hahazo an'le le carte bancaire io zany dia mila alefa amina adresse ohatra hoe any France indrina any Canada dia amin'ireny zany no alefa io carte io. Ndry zany zao hoe efa mandray an'le vola resahandry izany? Ie, za efa mandray an'le vola, za ny anahy carte ny ampiasaiko dia za manana an'le carte io efa tena fampiasaiko rehefa miantsena inona dia io foana ny anahy ny ampiasaiko. Efa azoko anaovana paiement sur internet ary an'le izy. Tena tiako be izy zany fa hoe mba azondry asiana famitinana kely ohatran'ilay teo indray hoe aloha mba tsy hahavery loatra. Awarane, alao fitiantsika ilay izy rehefa ohatra indrika miditra membre dia mahazo fihenam-bidy hatramin'ny 20% isan-jato amin'ny resaka voyage ary amin'ny resaka le ao amin'le boutique de luxe na le resaka grande marque sady eo amin'io boutique io livré à domicile. Le resaka voyage azahoana 20% isan-jato dia ny resaka hôtel. Misy plus na 1,400,000 hôtel en plateforme amina plus de 120 pays. Ankoatran'izay koa ilay hitantsika teo dia azahoandry vola mety hoe metomboka amin'ny $10 sy ny $20 fa araka ny hitandry teo dia mety ho tonga tena lavitra be mihitsy ny vola raisina amin'ny tsy société ty. Dia misy zavatra anankiray mahafinaritra be tena nandrasako farany mihitsy aloha izay vao resahako amindry. Sady tia tena mbola vao mafana ozy izy fitedintsika izay zavatra tena vao mafana mihitsy vao manomboka ity mois de septembre. Izay zany isaky ny voalohan'ny volana dia misy ataontsika hoe firesahana miaraka amin'ny Ioni Assurova, le namorona sy lehibe an'ny société. Dia vao avy niresaka zany tamin'ny 1er septembre teo tamin'ny talata io. Dia isam-bolana moa izy misy zava-baovao, misy zavatra mahafinaritra foana tantarainy. Izy angamba tsy mba manana an'izany hoe zavatra mahasoritra tantaraina zany fa zavatra tsara foana nientina ho anay isam-bolana. Dia amin'ity mois de septembre ity dosa izy hoe zaho ozy izy te hanao zavatra mahafinaritra ho anareo surtout ozy izy ho an'ireo olona izay te hiditra hiaraka amintsika ka mandritry ny mois de septembre iray manontolo dia tadidindry misy an'ilay hoe afaka miditra élite na miditra pro tadidindriny. Ny élite ilay manana avantage tsara be dia be par rapport mihoatra raha oharina amin'ny pro. Ie, dia amin'ity volana septembre ity enondry tsara. Raha ohatra indrika miditra élite dia 149,97 fotsiny no aloha izany hoe vidina pro dia efa tafiditra élite fa tsy vita an'izany fa tonga dia eo dia mahazo 150 points de fidélité sady amin'izay le 150 io izy indry tonga dia azo ampiasaina eo. Zany tsy miandry an'ilay 10 mois. Io le 150 points de fidélité azo amin'ity mois de septembre raha vao miditra indry dia tonga ho dia azo ampiasaina. Tena tsara be mihitsy zany ka tena hiditra kizy fa ahoana tsara ny ataoko raha hanao inscription za. Raha hanao inscription iverenako kely aloha le point de fidélité teo ndry ohatra ny intéressé tamin'ilay Sainte Marie ndry zany zao raha miditra dia afaka tonga dia alohandry ohatra hoe raha ohatra indry ka te andeha ho an'ny Sainte Marie hiaraka aminay amin'ilay life experience dia na miditra indry androany dosa izy indry hoe za tonga dia hanao réservation dia afaka tonga dia manao réservation dia afaka vidindry $150
tonga dia les 150 points de fidélité tonga dia hipahiavandry an'le apahany amin'ny Sainte Marie. Dia kely sisany alohako atsasany sisa raha sy diso aho 329 le izy 329 dia raha ohatra zany ka asorindry le 150 points de fidélité 179 zany sisany mihoatra kely ny atsasany fotsiny sisa no alohandry titandry amin'izany efa olona roa ie dia zao ny MWR LIFE efa tena société mandroso sao dia mieritreritra indry hoe andeha ho aty amiko indry hanao inscription fa omeko lien fotsiny indry dia indry ihany manao ny inscription indry amin'iny lien iny indry moa manana carte bancaire internationale manana carte visa ie ny aza hitako fotsiny ka tsy mbola tsy nanao paiement en ligne mihitsy zany mora be aloha zany raha vao ohatra indry ka manana carte visa satria le carte visa indry fotsiny no tonga dia ampiasaindry anaovandry an'le paiement en ligne fa raha ohatra moa ka sanatry fotsiny tsy mandeha le carte visa indry dia tsy manina fa miverina amiko indry dia lasa voatery omendry anandray moa zany le vola amin'izay fotoana izay dia vidiko amin'le plateformako tonga dia alohako moa zany le cotisation indry dia amin'izay fotoana izay misy an'ilay atao hoe token misy an'ilay atao hoe token dia iny token iny fotsiny nomeko indry code izy iny dia tonga indry zany dia afaka miditra ay tsotra kely mihitsy izany tena tsotra kely raha ohatra ka ela angambany eo amin'ny 10 minutes eo indry afaka alefako amin'ny vola zany le vola dia tsy mila makany amin'indry kory raha ohatra ka tsy mandeha ny carte raha tsy mety le fa rehefa mandeha moa ny carte indry dia tonga dia afaka tonga dia ataondry paiement ka dia raikitra zany zao vonindry lasa zao alefasako iny lien indry fa za hiditra ok d'accord raha ny alefako amindry zao ok merci kia dia merci dia misaotra betsaka an'izay nanaraka koa